Tsy fantatro hoe anao ahoana ny 2023. Zavatra anankiray ny fantatro, Andriamanitra no mifehy. Dieu est au contrôle. Zay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Ampifaliana no arabanantsika rehetra tafaverina ao anatin'ity vidéo vaovao ity indray atao anatin'ny pejy. Mankasitraka anao manaraka hatramin'ny pejy. Andriamanitra no mifehy. Rehefa taona vaovao toy izao dia samy manana faniriana ny olona, samy manao vœu hoe ity taona ity samy mifampirary soa hoe hitondra fahasalamana, hitondra hery, hitondra tanjaka, hitondra fitiavana ary fifaliana, fahasalamana ho antsika. Fa ny taona dia tsy mitondra ninina fa ny faniritsika dia andao apetrakitsika eo anatrehan'Andriamanitra izay mifehy ny zavatra rehetra. Manomboka amin'ity taona ity avelao Andriamanitra no hifehy ny fiainanao, avelao Andriamanitra no hifehy ny fiainantsika, satria izy no alfa sy omega, ilay fiandohana sy fiafarana. Izy ilay Andriamanitra mpamorona ary izy mahay ny zavatra rehetra. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra ataova ary Andriamanitra feno fangorahana izy. Ary izao ny fantatro, rehefa ao amin'Andriamanitra dia manana fitiavana, manana fiadanana, manana fifaliana ary manana fiainana, satria Jesosy ilay fiainana hitondra fiainana be dia be. Tadiova ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra. Noho izany matoky azy ianao. Avelao Andriamanitra hiasa amin'ity taona ity, avelao izy hanokatra varavarana ho anao, avelao izy hiady ho anao, avelao izy hampandresy anao. Ny ten'Andriamanitra ho anao dia izao: na dia mandra-pahantrareo aza dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao hisahirana mitondra anareo. Izao no nanao anao ary izao no hitrotro anao. Eny, izao hitondra sy hanafaka anao. Aleloia. Tsy misy ninina mahazo mandalo eo amin'ny fiainantsika raha tsy efa navelan'Andriamanitra nandalo zany. Noho izany Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra ny zavatra rehetra, Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra, izy no Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra. Hono abolana toko 7:5. Matokia an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Tadio zany fa tsy misy zavatra mahazo mitranga amin'ny fiainantsika. Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra aiza miankina amin'ny fahalalanao. Dieu est au contrôle. Mandritra ity taona ity avelao Andriamanitra no hifehy contrôler ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, fa hitanao fa handresy ianao. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike sy micommente sy mipartage dia manasa antsika hatrany isa abonné ny pejy dia mamehy fotoana antsika amin'ny herinana toy izao indray. Veloma tompoko.